manao aminareo efa ela be tsy mifampiresaka tsika de manakely anareo zao ke andeha hanao video vetivety ranga za mizahotra anankiray tiako hozaraina manokana anareo efa ela be ako no nahazo fampatsiahivana ty zavatra ty fa zao vao maika mihoatra noho ny hoe resy lahatra zany hoe tokony karakaraina ny vatana zay zavatra izay no tena naresy lahatra anahako ohatrany hoe nahazo ohatrany hoe misy nandondona tao anaty mivaravaran'ny vatako de hoe karakaraory gaelo io vatanao io zavatra nitranga de zako karazan'olona hitanareo ny nieritreritra ny tenako hoe mampitody be matanjaka be ara-batana ara-tsaina ara-panahy diso be nefa le izy satria nigrevy ny vatako herinandro latsaka kely teo amin'izay lany tamina vatsim-piofanana nandray anjara tamin'izay vatsim-piofanana zay tany Afrika Atsimo andro farany tam'le fiofanana zany tena andrekako mbola tsy nitranga tamin'ny fiainako zany hoe tratran'ny burnout tena hoe tsy hitanao atsony zany asiana ny tenanao nisy namako moa zany victime entre guillemets an'le zahako panika be tena hoe reraka be nitomany be mihitsy tamin'izay tena reraka be vatako reraka ny saiko tsy hitako tsony zay fomba igerena anazy satria tena hoe reraka tsy nareraka loatra hoe mbola maivana kely raha ohatra ka andeha hamaritana ny arerahako tamin'izany fotoana zany reraka de ny zavatra nitranga nefa teo aloha hatramin'izay ohatrany hoe nieritreritra zany hoe zaranga olona matanjaka tsy tratran'izany burnout zany mila mahay migerer stress fotsiny de tsy maninona zavatra ohatra zany ny zavatra lesona ny tomboko nefany taorinan'io de tena hoe zakay tsy nirarany vatako araky ny tokony ho izy zavatra niainako hatramin'izay masy de ohatrany hoe zatra foana manampy ny olona fifaliana be ho anahy le manampy ny olona nefany lasa tsy nety le izy satria ny olona foana ny diso nataoko alohan'ny tenako lasa tsy mety le izy nefany ny tokony ho izy de za aloha no mikolokolo ny vatako zay vao afaka manampy mizara fitiavana sy mikarakara ny hafa resy lahatra zany amin'izay zavatra izay eny efa ohatrany hoe zavatra efa klasika be zavatra efa naharesy lahatra anaty teo aloha le izy fa tsy niainako mihitsy de tiako zaraina aminareo satria tiako fantatrareo hoe tsika olombelona eto ambony tany de tsy manam-paharoa daholo niza na za na ianao na nareo na andrina elahy tsy misy olona mitovy amintsika reto eto ambony ty tany ty na andeha hikaroka aiza nareo na andeha hikaroka aiza eto Madagasikara de tsy misy akoatrana za tsy misy akoatranao na andeha ho hikaroka n'aiza eto ambony tany tsy misy olona mitovy aminao mitovy viny aminao mitovy tarehy aminao mitovy nofinofy aminao mitovy sela aminao mitovy ADN aminao fa olona tokana ianao noho izany mila mikolokolo an'io vatanao io tsy manana clone tsy robot fa hainao de efa hoe spécial unique espèce endémique koa tsika amin'ny toerana rehetrarehetra misy atsika endémique ianao na amin'ny fianakavianao endémique ianao na miaraka amin'ny namanao endémique ianao eto amin'ity tany ity mila anao zao tontolo zao de karakarao io vatanao io zay le tena hafatra androany andeha hanamboatra an'ity salady ty aloha zao tsy miteny akory hoe manamboara salady fa zay zao ny fomba hikarakarako ny vatako androany nampifalifaly tena kely zany namboatra jus teo andeha hanamboatra salady ity andeha sakafo atoandro